Renault fambolena sy fiompiana manolotra ho anao. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe ho anareo zao tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe valifatin'ny felana nosoratany Tovandriambololona. Novelomin'ny Saloy, Miora, Lina, Mahenina, Lisy ary ny mpanoratra. Nandray feosana Matotosa, Tovandriambololona. Studio ny Brod. Fitsarana raha zanatra soa mialy noho ny vonin'olona ninina natao tamin'Andriamatora Tovary Malalatozy nirina Fofombadinao ny 5 Desambra teo ka nitondra azo amin'ny fahafatesana. Ny fitsarana dia mamoaka an'izao didy manaraka izao. Ianao dia voaheloka higadra 30 taona hatramin'maizina sazy miatra sy didina andohonitra 20 tapitrisa ariary amin'ny fianakaviany maty. Miatra avy hatrany izao didy izao raha vata mivona ampifantarina amin'ny be sy ny maro. Tapitra ny fitsarana. Dia tia-ponja moa ny hafarako. Voaherinandro izay lasa nefa 30 taona sazoko aty. Voaheloka namono antojolo tiako tokoa. Notifiriko indiny tamin'ny basiny izy. Ndrisy tojo. Tena malahelo mafy anao ary mbola manontany tena foana hatramin'izao hoe naninona ary any navita an'ireny taminao. Tena mifankatia tokoa izay tojo. Tsy nitsiritra amin'ny fiarahanay raha samy mbola olona mifanerasera taminay. Tojoko moa iny sarika sy tsotra be tia manampy olona iny. Na dia hoe rombon-tandro filaminany roa ny aza ny asany. Hatramin'ny zavatra tsy tokony atao aza dia ataony ho fanampiana amin'ny manodidina azy. Hany ka amin'ny fahamalany matetika izany. Efa mampitono ny foko sy mampitsiaka indray avy eo ny maheno ny olona sasany miantso azy hoe raha misekely tsara fanasiny sisa. Rehefa izay mitsangatsangana eny amin'ny gariny aza moa dia fantatr'ireo ankizy tsy misy mpiay izy sy ny fiaranay. Ka avy hatrany zareo dia manenjika sy mangataka vola mitojo. Ary dia moa ve tsy ohatra ireny dadabe lohery ireny mihitsy fijeriko antotsy rehefa izy ilay zara vola sy tangorona ny ankizy iny. Ndrisy tojo. Mifona. Tena tsy fananiko ny namono anao. Tiako ianao. Ary tsisy olona tia ohatra anao ihany koa. Sao ny fananantsika sy ny tranontsika anjakazakany olona satria ianao maty. Za tia migadra tsisa tena intsony. Mbola roviana vao afaka izany sazoko 30 taona izany. Andriamanitra mifona aminao Meloka
iza le hoe miala za tompoko misy mamangy ianao eny aro ho avy tompoko araikana fa tsy mody manao mampalahelo eo e nefa rehefa hamono olona tsy arak'izay eny tompoko Bonsoir malalako otry ary to tsy mamaly akia fa tezitra ndray nga ondry ao ary tambatamba azoko mipisikeliko hoe miala ianao ka ndry vitanao ny sitraponao any ivelany any dia hainao tsara manampitamby anay rehefa tonga aty za indray indriry mialy zay indray ninona ary manala akanjo aiza tsy miara-matory amiko eto androany fa ery amin'ny kanape ery raha tsy tia hita loza amiko eo aza manao an'io mokipiso pisopiso inona e ndry koa zany isan'andro ianao mifiry alina foana vao malala miditra io varavarana io leo mihitsy ny manodidina mihaino fanen'io vavahaditsika hidiranao isan-kalina io leo a leo fampirafesanao a aleko tsy misy raha ohatra izao foana e ay za koa mba leo amin'ny fanerikendreanao isan'andro amin'ny zavatra tsy nataoko e aleoko miala fa tsy te hifamaly aminao eto lasany koty e ay oay tena voatoraka tamin'ilay tavoangy ny lohan'ny tojo andriamanitra tonga dia tsy nahetsika izy sady mandeha rabengaza ny lohan'izany e sady ohatra ny tsy mihaino intsony tojo a tojo maty ny vatiko e fonjere olona fonjeo fa ina zao vonjyfonjeo zao e azafady re tompoko azafady re fa tena nanofy ratsy a tena mifona re a tena ho lasa dala mihitsy ty nitamberinao an-tsaina se amin'ny foana angany raha tsy nataonao tena vehivavy raha mba fantatrao mantsy raha matompy ambina amin'ny fijaliako amin'ny fanofisako an'ny tojo isan-kalio a oranga ranaivo mivoaza aloha ianao e mivoaza ho aloha ianao fa misy inona misy resaka kely tiako atao aminao e resaka inona ie mieritreritra aho hoe sao dia tokony hidiana tsy voaina ntsony aloha io efitrano ny felana io fa tena tsy zakako mihitsy ny miditra ao ka tena leo aloha hidiana mihitsy io e mandra-pahazontsika ny zandriny indray zandriny inona fianao nga mieritreritra ny mbola azo zaza koa ny fitadiavana an'iny azy efa nitetezana amin'ny Madagasikara sy naneran-tany nandoavana vola makarena sy ny sisa vao nahazo an'iny tsika dia mbola amerina an'izany indray ianao a io indray tsy mahavita tsony ah leo a raha matotia ka tsy sitrapoko anenina avery amin'ny felana tamin'iny e za mifoana nandatsanao isan'andro zao ay fa iza ny nanao tandrevaka namela an'ilay zaza voaromba 10 taona rery tao anatin'ny tômôbilina tao ny vidiny lamodinao sy ny sisa ny nahamaika anao dia ny zaza navela rery tao anaty tômôbilina tao aiza ny tsy ho very ka efa miteny aminao aho hoe vetivety kely tsy nisy 3 minitra angeo any nidirako tao amin'ilay mpivarotra tamin'iny ary nafarako tsara felana hoe tsy misy voaina ny varavaran'ny fiara fa aleo hidy foana mandra-piveriny eny ary raha resaka lamaody sy ny haingo sy ny sisa dia raha izany nandatsanao anahy isan'andro tsy mety tsy efa nariko daholo aza ve hatramin'ny nahavery tsy tapopoka ny felana zanantsika reny zavatra ireny sy nanolorako tena ho an'Andriamanitra ary efa mivavaka mafy amin'Andriamanitra andro aman'alina mba
ahitana mivelana. Ie, dia mivavaha miadana eo zany ianaoko. Ary mangina teo rangafa tsisy atoriana va tsy? Rehefa tsy mitabataba mivavaka tony dia mitabataba mitomany maka leo tsy. Mangina! Manaja anao chef. Aza manany ihany eo ka. Efa vonona avy ono akitsika fa efa miandrika pasteur. Efa niantso ateo foana izy hoe aiza ihany ontsika. So dia mbola tsy vonona anao mariazy ary onko. Fa aiza e lazany? Andalana andeha akalle urinantsika zay fa avy dia ny ampiangonana kia. Ay, efa kely sisa kia. Mametraka voaly sy diadema sisa. Efa makabe te ahitana mihitsy angahony le vady malalako e. Amialy tonga iantoko ty le andro niandrasantsika efa ela. Na dia betsaka aza no sedra lalovany e. Sedra inona koa? Ohatra hoe niasa rotam-piarindry amin'ondry isan'andro reniko. Mangina ka? Hitako. Efa hoanaovako vady eo anatrehana sy ny fianakaviantsika roa totandroany ny fitiavako anao. Zany mpandresy aminay rehetra. Ahoana koa ary zany ataon'ity camion ato aorianako aty zany. Toa mandeha mafy loatra nefa fidinana be io. Tojo inona? Misy camion mandeha. Allô? Allô? Tojo Tojo! Fa misy inona? Vonjeo e! Maty ny vadiko! Vonjeo! Zay ndraika lavonjeo. Misy inona ndray ary? Maka leo mihitsy ka. Fa misy inona ndray ka lavonjeo tia? Nanofo ratsy a tompoko. Azafady. Hoe namono ny vadinao ndray? Tsy efa mahazatra ve zany? Sady zavatra nisy nataonao ko ratsy ahoana ary? Mifona re tompoko. Raha pitsanao tsy maintsy mandeha mivavaka roana devoly fa tena tsy normalina mihitsy ty. Tsy misy devoly zany a tompoko. Tsisy an'izandry tia. Tena no anadalana isan-kalata. Zany mirenay sy angatanay aminao Andriamanitra. Amen. Ary mba mifiry ary izao no tsy mbola mody andranay ve? Ary efa miraika amin'ny 10 alina. Tena tsy zakandranay mihitsy ny nanjoanay. Tena marina dia ny fahaverezan'ny felana zanakay ny tena tsy zakany. Tsy lasa mampivarolavo azy ohatr'izao. Raha nampoziko very tamin'iny tokoa mantsy ianao ry felana. Dia naleoko nentina niaraka tamiko tao fa tsy navelako tao anaty tômôbila tao intsony. Nefa nge ilay taritarika azy epita amin'ny arabe mihitsy ny tsy tiako tamin'iny. Sady zavatra vetivety kely nandehanako tao amin'ilay botika iny. Nisy naka felana e. Ary tsy nisy naka hoe natatakalonay nahazoana vola akory fa nalain'izy ireo ary tsy hita popoka hatramin'izao hoe aiza. Mba iza loatra reny nahavita an'izao hoe efa mila tsy ho zakako ny latsalatsa isan'andro ataondranay vamiko ny amina haverezan'ny felana. Efa nanahirana azy io ny tady an'iny dia mbola nariko indray. Zao tsika hoy izay efa mandroso ny taona tsy afaka hitsabo teny tsonina hoe hiverina ny andafy sy ny sisandray aza. Zao na hatramin'ny fatin'ilay zaza aza tsy hita hoy izy. Eny marina ny azy. Saingy raha nampozina ho maintrany ve tsy efa navoaka melony entany e. Way kalamomby tia. Wa. Aleo aloha voanaingana fa
ovonoany iny etondray a. fa mbola variana manao ina tondray moa tena no ela be vao mamotrana ha kakan'iny rovany kafambavony a salam-panazy zanako ty sady mongo tsisy ilana azy ary mangina toty fa tsy mitabataba eo. tena alina indray tia ny andro. Raha tokony ho fakana aina sy fatoriana ny olona ny alina, nena kosa lasa fiferetana aina sy fijaliana isan-kalina izao. Lasa matahotra na dia ny atory aza. Na zany aza aleo hiezaka hitady torimaso ihany. Tena mangatsika koa zany. Atoko moa tsy fakafantarana mihitsy hoe amin'ny firy izao na amin'ny firy. Atao amponja moko. Ary iny zany rivotra mitsoka be zany. Ary fofona maimbobe inona koa zany. Sa fofony malotan'ireo gadra indray. Nefa atao ohatra ho fofo-paty. Ary ohatra manakaiky an'anga izy zany. Marina raha tsy atao keto mihitsy izy zany. Izy zany bitsibitsika zany. Tojo dia sanatria hoe manangatro tojo. Satria tsy faly tamin'ny namonoko azy izy. Ary inona moa izany lazainy izany? Toa tsy haiko tsara. Toa ohatra mivadika fonjaza miry izany indray ilay izy. Tena matahotra marina. Mifona rery tojo a. Mifona e. Ndany ianao mandeha any amin'izay misy anao any. Efa nisaraka tsika. Tontolo mivelona any aty. Ndany ianao mandeha any. Kay! Tena mivelona tamtamaina. Vonjeo e! Vonjeo! Zay ndraika lavinjeo makaleo mihitsy io ka te hamono ny vadiny any nefa tsy mahatato ny saina. Aleo jerena andray aloha hoe inona manjoa azy any. Andro vao amin'ny 12 latsaka fehefany alina kay izao. Efa taitra ianao. Ie. Kay marary amafy izany lohako izany. Fa tamin'ny firy alina ny tonga a? Tamin'ny 12 e. Sady mamitapina ianao. Aiza moa tsy harary ny lohanao e. Kay ka tena tsy fidiny anangy ery lalana ianao ohatran'ireny e. Tena tsy zakako ny mieritreritra hoe very tsy hita faty akory ny zanako vavy toka nefa ny sasarako mafy vao azo iny. Ary ianao aza ange mahatsapa fa tsy mpanao an'izao mihitsy aho taloha fa
tena tsy zakako e. Tena mifona ary lala, tena mifona. Eny ekeko hoe atsokony nahavery azy nefa tena malahelo mafy anao sy ny tokantrano koa. Sao ve sisany nefa rahantsika Aza mitomany moa e. jereo ane ny asa fivelomantsika raha misy mandeha amin'izay lohan'ny ntsony ny mpiasa manomboka miala daholo, ny vola mihodina miaina isan'andro. Fa eny e, tsy sasatra ny mitondra mbavaka antsika mba hiverina amin'lohany ny tokantranontsika. Za indray le mitondra mbavaka. Ary mba ho hita ihany koa ny zanantsika. Tsy efa nataonao isan'andro ve nefa izany e? Tsy any am-piangonana, tsy any an-tsena fa dia hivavahanao daholo miaraka amin'ireny namanao ireny. Zao dia mahita an'izany ho any amin'ny fonja zany koa nareo. Mety ka, tsara fa tohizo. Tsy kivy aranay vao. Ie, Tsy kivy aza kivy zany mihitsy e. Efa reo ny akanjonao, ndao tsika andeha hivavaka. Kay moa alahady androany. Dia tena efa tsy mahalala andro intsony ve ianao e? Eny e, mandehana angamba ianao mivavaka ho anahy fa za ohatra ny misy fotoana keliko amin'ny zalahy izay androany dia tena andeha ho any aloha ngamba. Mety efa tara aza ngamba zao fa amin'ny 7 ny fotoananay. Zao azy efa amin'ny 7 latsaka fefa. Tsy tena tara marina. Aleo alo hiomanaingana dia andeha sy ndeha hisasa aloha. Tena ohatra makafoka koa za zany ka tena aleo misasa aingana aloha. Dia izao sisany efa ranony le vady malalako. Eny e, soa ihany aza aloha izy fa tsy manan-kevitra ny teraka any amin'ny sisiny ihany e. Efa nisy fotoana mantsy ihany teny taminy hoe afaka miteraka ny ivelany ihany ianao raha izay no mampilamina antsika. Tsy nety nefa izy e. Dia andeha fa ho tareto. Lasa ranay vao. Yo, dia mivavao anay mpanoty e. Tena mikisaka ny andro. Mbola izy ty 30 taona. 5 taona zao. Zany hoe 5 taona zany izay vao tafavoakato. Tena tapitra ty amponja ty ny androm-pianako marina. Miampy ny nofo ratsy sy ny fampitahorana isan-kalina. Arinona marina, arinona mpitahotra aliana e. Ny lolon'ny toto ve? Efa maninona ireo gadry namako ireo tsisy nahita na naheno an'izany akory. Tena leo aho e. Leo aho. Tena leo tsy te hiaina intsony aho. Aleko maty. Aleko mamono tena e. Nefa inona moa ny hamonoana tena ato? Tsy tafiditra ato akory aho ireo zavatra rehetra atahorana hamonoana tena. Ny kiraro aza moa isorana ny lasehana vao miditra ato. Ny sakafo andramam-panatitra vao azony gadra hohanina. Aiza ny hamonoko tena amin'izany? Ampio Andriamanitra. Ianao reriana mahalala izay mahasoso mahatsara. Inona no marina tamin'ny ariviany ka nitoferako any toto tamin'ny basiny ihany? Sa asarotam-piariko tokoa ve? Aiza daholo ireo teo any an-danitra rehetra ireo e.
Voatany daholo ivavako. Ay moa alarobia andro any. Dia zareo mpivavaka indray izany reto manao akanjo fotsy lavabe reto. Aleo rangana antony ivavakeny indray aloha. Ho aiza tsony moa e. Aleo ty raha matoty no anatonana. Manahoana ianao tompoko? Miarabanao raha vavy. Iza moa? Mialy tompoko. Hainao ilay hoe mialina laza be nandeha vaovao tamin'ny tele iny. Hatra ty amin'ny fonja aza dia ianao migadra malaza indrindra amin'ny hoe ianao namono ny vadinao sa fofombadinao izany hono? Eny tompoko. Fa mba afaka mitondra mbavaka sy mametra tanana avy ianao azafady? Samy mihitsy no antondianay aty raha vavy a. Ary raha sitraka ao dia afaka miverina sy mampaheranao foana. Eny tompoko. Hivavaka ary tsika e. Hainao? Ie, fa niverinao fa izy gaga fotsiny aho hoe tomba nody aloha ianao androany. Sady toa tsy mamo. Ka narary be ny lohako e. Sady mivavony kokoa izany manaikitra be mihitsy. Mikisaka sana aloha anao atoriko ka. Sanatria tsy hoe mandatsanao ahy e. Fa na dia vavony vy kosa aza verana evy dia azaka an'ireny toka lavanao isan'andro ireny a. Izay filazana ho azy eo tsy olana e. Aleo aloha meko fanafody ianao e. Aiza moa no nasiako an'iny boaty fanafody iny teo? Ranaivo a? Namangy sy nampahery-gadra tany amin'ny fonjana e izay androany. Efa fantatro. Dia misy vehivavy navita namonina afaty ny fofombadin'izay migadra ao. Tsy mamo izy tamin'izany tsy naninona ka vao maika nareo misotro toka lavo tony. So mba hita loza sy ahavita loza izany re a. Tia ny fanafodinao e. Izany ve tsy ilay resaka mialy iny e? Toa hoe nitofirinao ny fofombadina sa ahoana? Nga fantatrao? Ohatry nalaza be eran'ny tele sy ny radio nge iny e. Ny Facebook aza feno azy. Iny izao ny vaovao malaza indrindra amin'izaoko. Iza koa ny tsy ahafantatra an'izany. Fa ohatran'ny mampalahelo ahy ilay zazavavy. Tena ohatran'ny misy zavatra tiako ho fantatra izany momba azy sy ny nahatonga azy nanao an'izany. Ie, dia miverena aminy sy miresa aminy ihany dia ho vonoiny ihany koa ianao. Amin'izay ny zanako very moa vadiko maty. Ka hiverina mihitsy amin'ny larobia hamangy azy e. Izay izany e. Ary matory amin'izay ianao fa ohatran'ny vomaika koa makarary ny lohako ka. Nga ianao tsy hivavaka miaraka amiko alohan'ny atory? Ataovy irery ao aloha ny androany. Bonne nuit ianao ka. Ary nga tsy misy bisou? Tsy zavatra efa lany ve izany angatanao amiko izany e? Bonne nuit ary. Talata androany. Alarobia izany rapitso. Iona amin'ilay raha matompo-bavaka indray azy izany. Toa rehefa mivavaka marina tamin'iny dia ohatra mba somary lamina ny alina iny telo teo izay. Aleo tohizana ihany izany aloha ilay vavaka isaky ny alarobia e. Raha izay no mba mampilamindamina sy ahitana tory amin'ny alina. Ary aleo aloha atory amin'izay fa sao tsy ahita tory eto indray ka. Izay indray ilay rivotra be. Matahotra indray azy izany marina. Dia izay indray koa ilay fofona maimbo be. Tena lolony todo indray izany marina. Mifona tojo
tena mifona e. Aza mpitsaliana ohatr'izao moa za e. Tsy fananiako angeny namono anao e. Tsy tadidiko akory aza. Mifona e. Mifona motojo a. Kay aza fiarahana an-tamaina. Sika be. Mifona e. Mifona tojo a. Raha mono anina tongavanao dia avy dia vonoy hafa aza mpitsaliana ohatr'izao moa e. Fa raha nampiakosa ianao dia ampio a. Ary to mivadika ilay zazanira indray. Mifona re. Mifona tojo a. Na tsy tojo azy ianao fa olona hafa dia mifona re a. Raha moa ianao dia vonoy hafa. Raha nampiakosa dia ampio a. Ary to nangina tampoka teo. Oay, ary izy ty zaza vavikely mijoro etsy amin'ny varavarana ity. 12 taona eo izy zany. Toa tsy mihetsika fa mivandravandra mijery fotsiny. Marina izany ataon'izany. Toa mivoaina mivaravara ny fonja. Dia atsony anaraka azy a. Aleo rana izay hitondrany anahy. Raisina ny tanako. UNO dia orinasa malagasy tantanana teknisianina manampy indrindra ireo tantsamisehatra amin'ny fambolena sy fiompiana na ara-teknika na ara-barotra. UNO akaiky anao indrindra manampy anao an-trano. Kare tompoko aza volinao reny zanako e. Avelao re izy e. Mifona e. Felana. Oay, tena nanony firatsy marina. Misy olona roa zany no namona ny felana. Fa mifiry izao amin'ny 12 latsaka fefany alina. Rinona zany zavatra mandehandeha any ambany an'izany. Ranaivo a. Ranaivo. Ranaivo a. Mifoaza ianao fa misy olona tafiditra ato an-trano. Mifoaza. Tena tsy mety mifoko ty. Nefa ohatra misy olona eniko mandehandeha mihitsy ny zany any ambany an'izany. Aleo hidina moramora ka. Apio Andriamanitra. Olon-dratsy mihitsy zany. Aleo entina ny telefona atao lampy. Ary aleo mandeha moramora ihany aloha sao. Ary to vehivavy. Ary inona izany ataony? To mandehandeha rano trano. To mianatsiny dia avy eo miverina mena varatra indray. Ary ohatra ny olona fantatra nge izy zany. Aleo ampiretina ny jiro. Miala. Fa manina tianao? Mialy. Tena tsy mamaly izy marina. Aleo anatonana eny. Aleo raisina ny tanany dia sady resahako. Mialy a.
Zay kosa fanajiaro ka. Fa aiza zany? Aty an-tranonay ianao. Ahoana no nahatongavanao aty? Ahoana no nahitanao ny trano? Dia ahoana no nivoahanao ny fonjy? Afaka nga ianao? Anka nisy olona nitondra anahy. Zazavavy kely izay ilay izy. Zazavavy kely? Ie, 12 taona eo angamba izy. Mitovy taona amin'ny felona zanako ange izany ry miala e. Zanakao? Ie, Zanakao izy. andraso asehoko anao fa misy sary ny atao anatin'ity telefonako nataoko lampe teo ty. Ndraso. Io. Hoe? Oay, tena io mihitsy izy. Izy no nitondra taty. Fa izy ahoana? Dia nitondra anao taty ahoana e? Fa izy io zanakao io zany amin'izao. Very nisy naka izy io ry miala. Ary tsy fantatray hoe aiza izy na aiza izy amin'izao. Na matsy, velona. Zany ve? Nefa dia tena izy izao no nitondra ny voaka taty. Namono varavarana rehetra tao am-ponjy izy. Avy eo niraisiny ny tanako dia tsy natsiaro tena tsony raha tsy niraisinao teo indray ny tanako. Gaga be aho hoe aty aminareo aho. Dia mbola velany izany ny zanako. Inona aloha no tokony ataontsika e? Dia ahoana koa izao no hiverenanao any amin'ny fonjany e? Tsy efa mitady anao daholo izao ny pôlisy. Tsy hiverina hakana sy hamerinany ve ilay zanakao avy eo e? Dia sanatria ve maty ny zanako ry miala? Dia avelona izany izao mifanerasera aminao izao ve? Fa sao dia aloha mba afaka tantaranao aminany na verina io zanakao io e? Ay, tiako fantatrao ety am-piandohana ary aloha fa zaza tena nirianay sy nisasaranay fatratra izy io. Ary tena nandanianay vola mikarena mihitsy tamin'ny fitsaboana nahazo azy izay. Saingy sao izy very sao e. Nandeha ny an-tsena izay mianaka indray andro izay dia aiza miala fonjefonjeo? Aiza miala e? Tia tompoko. Ahoana tompoko? Misy mamangy ianao? Ay, eny tompoko. 10 minitra ihany a? Eny tompoko. manahoana raha vavy miala a? Salama madamo Lala. Ie, nanahoana aloha ny fiverenana tamin'ny alina e? Tsy nisy olana? Tsy nisy ka. Ay, tsara izany. Efa henky ihany ny antony nampikadranao fa mba mila tantaranao ihany aloha izay a. Fa milohan'izay dia hivavaka fotsika e. 10 minitra ihany mantsy ny ananantsika eto e. Eny ary e. Andriamanitro, mahalala ny heverana anay ianao ary tena tia anay. Hatreo feno izao fotoana anay eto izao. Amen. Dia tantara ho amin'izay ary nahatonga anao taty e. Eny ary e. Nanana fofombady antsoina hoe tody izay a. Efa 4 taona teo izay niaraka. Tena mifankaty ary efa nanomana amin'ny mariazinay mihitsy ary. Izany ve? Matetika izy mody alina. Asa hoe noho io asa maha-pôlisy azy io na inona? Ay, izany ny asany. Ie, tiako loatra izy. Izy raha teo tsara tarehy sady tsara fanahy. Ndry Tia manampy olona sy ny sisa. Sarom-piaro aminy aho, indrindra rehefa taratara eny izy vao miditra ny trano. Any ka famaly sy miady foana izay. Indray andro anefa
ary maninona koa zao no hitiana be ohatr'izao ny trano nefa isan'andro mikatona fotsiny fa bonsoir aloha malalako bisou sampy anao angano tany amin'ny sipanao tany za indraindry le sary-piaro efa hoendry ano antiko fa tsy sipako zany mbola tany ambanivohitra no nahataraiky kely ohatr'izao androany sady idioako io varavarana io fa mandrivotra be ohatray idio io fa mandrivotra be tolozandry vandravandra fotsiny ary ndeha ho aizy ndry zany fa maninona ny tsy mitemy mihitsy ary ataondry inona iny antsiny malala kosa aza manao sangratsy ohatriny hoe malala ho dia noho ny asarota-piarindry ve manao vandry an'izao apetrao iny atsiny apetrao zay ary raisinao atao inona ndray mibaziko iny tsy kila longe iny malaly okizay moa ty sangratsinao tia dia noho ny asarota-piaro ve aky no anao vandry an'izao ao ary fa hiezaka ny tsy ho taratsony ny ampitsomaraina tao amin'ny violon polisy azy izay vao natsiaro tena ohatrany hoe tsy tompony tenako izany nanomboka tamin'ilay rivotra be teo amin'ny varavarana zany feky ireo zavatra notantaraiko taminao ireo aza efa 3 andro taty aoriana vao tadidiko tena mahantsikaiky mihitsy izany voaka gazety sy nandeva vao tamin'ny télé sy Facebook no enkoresahan'ny olona maromaro ka nampiverina tsy kelikely amin'ny fitadidiako ka tena nalaza be mihitsy aneky raha azoko tsara izany dia ohatrany hoe tsy sitraponao no nanao an'izany na koa hoe ohatran'ireny hoe nidira ny fanaratsy ireny mihitsy ianao teo ampamonona ny tojo-sovom-badinao ie tena izany mihitsy tompoko fa tena mila vavaka ary ataovy izay azonao atao rehetra fa tena mijaly tsy matory mitaitaina izao efa tonga hatramin'ny fivoako alina ihany koa dia mandra-pahoviana no hiainako an'izany reraka leo ao fa ampiko ianao ary hiezaka andalo aty isaky ny alarobia ary raha tianao aza dia afaka tonga foana rehefa misy fanampiana ilainao misaotra indrindra rea ary aza matahotra ianao fa izay tsy ambaratelontsika dia atsika ihany hivavaka ary alohantsika zany ve dia tena hoe tsy tadidiny zany namonoa ny fofombadiny eno izay no ny tantarany niezaka nandinika tsara azy ihany tamin'izy ny tantara fa tena tsy nahatsikaritra ny endriny hoe nandainga mihitsy otry ary tao tsy mamaly ianao ranaivo tena natory sahady koa izy marina ary aleo aloha hivavaka dia atory koa fa reraka azy zany Andriamanitra ray io ianao no mahalala ny mahamety ny fiainanay na dia izay farany miafy indrindra aza ampio izahay aoka mba ohatra misy olona angehany ambany an'izany dia ho sanatrivy miala indray aleo midina moramora dia jerena nahakaiza koa moa ilay telefona fitsolovako teo tia ka efa ho lobaty izy izany aleo avy dia lampy mihitsy no tadiavina ka iny koa mazava tsara
aizako na sindranay voaziny hatramin'izay nahavery amin'ny felana izay koa dia tsy dia mivaky loatsony mihitsy raha naiva tietoka ary mba mitana saritra koa izy izany aleo aloha mety namoramora amin'izay sokoantoka mihitsy fa miala izay ary rasanatrytsy izy izay dia avy dia antsoantsonjeo mafy mialy navoaka an'ilay zavatra tany amin'ny fonja indray nga ianao mialy aleo raisina indray aloha ny tanany ka mialy raha matolala andahoany antsika dia hidina eny ambany vohatra tojo eny ambany zao dia izao fa ninany amin'ny 12 alina nge izao e andao fotsiny araza matahotra fa tsy helitsika no any sady tsy ho taitra kory ny vadinao mahay mitondra fiara tsara moa ianao io somary efa tsy dia zatra be ohatra ny talohantsony tsy dia nitondra firintsony mantsy hatramin'ny nahavery amin'ny felana fa andao fa tsy maninona dia aleo afarako tsara ihany aloha ny gardien ka eo hajanony eo alono kely eo mialy sao dia tokony hivavaka aloha tsika vao mitsofoka any ataovy ampanginana re sady mandeha ihany tsika fa maika ie ary toatrano efa tolobe nge izy izany tia ve tsy efa mampolo taona ny tsy nisy mipetraka ie nanomboka tamin'ny dadany tojo matiny dia tsy nisy mipetraka tsony tato izy moana no ny fianarany tena tsirabe teny amin'ny entoany teny foana dia tsy nidina taty mihitsy ary mamany zareo aiza efa nisaraka efa ela be ry zareo ary tsy tsikazotro mihitsy ty trano ty hoe misy lakava ohatr'izao aleo hidina antsika fa any ny lazain'ilay zavatra iny le lolo mifelany ianao koa dia tena maty tokoa ve izany ny zanako ary mangina moa madamo lala jerenao ary ty to misy fandriana ato to misy raha ary raha vao tsy ela kory anie izy izany izao ve tsy ohatrany hoe nanolanan'olona mialy jereo reto sary reto aoe andriamanitro to sary ny tojo manolana zazavavy eto amin'ity fandriny ty sary ty andray rery tojo dia vitanao ve sady tsy ray tsy roa fa tena karazany maro reto hatrambola zaza mihitsy aza jereo nge ay misy tanan'olona mitazona zany vonjeo efa nanao ana izay ianao ry mialy sao efa salamatsara izao ay kosa mba manomboka mahita tory tsara foana koa moa isan-kalina dia mba milamindamina felana koa moa efa tsy niverina tsony vita angamba ny zavatra nampanaoviny ako fa le kiboko ny daroan'ilay mpiambony ireny izao moenko mbola mararirary tena tsy nino ary mialy hoe tojony nahavita nangalatra sy nanolana ary namono amin'ny felana zanakay ary mazava izao fa valifaty ny felana tamin'ny tojo no nanaovany an'irenrehetr'ireny taminao sy nidirany tao aminao tamin'ireny fotoana namononao any tojo ireny tena marina mihitsy izany madamo lala tsy nino ny rehetra hoe tojo tsara fanabe ohatra ny anjelino no nahavita an'ireny ampibiana rehetra ireny
tsy latsaky ny 20 an'ireo tovovavy verina andritra izay fotoana maro izay e. Soa aza fa mbola velona tao ilay ray nitazona ny tanako tamintsika ilay nijery ny sary tao amin'ilay toerana fanaovan'ny zareo ny asa ratsy niniko. Ka raha tsy nisy azy iny ny tantara tamin'ny mpitandro ny filaminana sy ny zava-nisy rehetra nge tsy ohatr'izao mihitsika e. Indrindra fa ianao izao mba niena be ny sazonao na dia meloka ihany aza satria ianao nahafaty olona. Marina izany madame Lala. Izany no isaorako anao foana tamin'ireny rehetra ireny. Ianao ihany koa aza ny isaorako fa raha tsy nisy anao tsy hity felana zanakay. Na dia hoe efa mifatiny aza sisa ny hitanay sy nalevinay. Marina mihitsy izany madama. Mananjina amintsika malagasy raha teo ny razana. Fa ny felana miampivalifaty sy alahelo no ireo ankizy maro be tsy nanatsiana efa maty sy saika mbola ho faty no ny adalan'ny toto. Jereo fa rehefa vita no mivalifatiny dia tsy hitantsony izy. Izy raha teo moa efa tsara levenana any amin'ilay fasana nataonareo anazy. Fa dia inona loatra ireny na tonga ny tojoanana toetra ratsy sy nahavita bino otrany ireny e. Dia tsy haiko mihitsy ery madama. Za aza ny tena mahatsiaro vao fitaka niaraka taminy nandritra n'izay fotoana lavabe izay. Tena tsy nafantatra hoe olon-dratsika ity miaraka amiko ity. Miseho anjely be isan'andro. Nefa dia nahasary mpiarandry ery. Okizay moa re madame Lala. Fa mba misy angaviako anao farany ity. Hoe satria moa efa niena ny sasiko tao aorian'ireny zavatra nisy rehetra ireny dia rehefa tafavoakato dia mba tiako hoe mba any aminareo mivady aloha no mipetraka mandra-pilamindamina kely ny fiainako. Tsy maninona izany ka dia mba hainao indray izany ny zanakay vavy aoko. Tapitra ny ireo famangina ry izy mianaka. Aleo mba mandeha amin'izay ianao Ramatoa Lala. Eny tompoko. Mba nalefaka tamiko foana nge izy ohatra amina lalàna marina mahakasika an'ireny raharaha ireny. Sady tsy nataony hoe kiala vonjeo tsony ny anarako. Raha izany aky dia ndao aloha nareo drivavaka kely tsika amarana anazy. Ndao are. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina misaotra anao izay noho ny zava-mahagaga loatra ataonao aminay isan'andro. Ray eo. Ka hitanao le lalàna amin'ny fiangonana mihitsy izany no tsy mampety an'le hoe olona vogadra no hanao raharaham-piangonana e. Dia izay tsy mampety azy. Izany efa ry madame Lala tena vonina be mihitsy saingy hoe atao ahoana moa e. Ekena hoe izay angamba ny lahatra. Ary iny zato resaka mahavariana anareo mianakato zato e. Momba n'le fandry mialy andray anjara amin'ny raharaha ao am-piangonana e. Ay, dia nanaonao tokoa? Tsy nety ilay izy e. Tsy nanaiky zareo. Dia mahereza izany mialy a. Izay angamba no mahatsara antsika e, sa? Izany ondry mialy a. Sady efa endry sy mivavaka ihany koa nge ity vadiko ity ry mialy e. Dia mba hainoa izy elazainy. Ka efa milamina kosa nge ny saiko taorianan'ireny zavatra rehetra nitrangy ireny e. Ary nanahoana marina ho any dia anao tany dada toranay va. Le nanirahako anao hoe hidina any ambanivohitra todo. Ay, efa lamina daholo ny tany ka. Efa misy olona milaza hividin'ny trano todo izany hany. Misy hoentinao miatrika amin'ny fiainanao vaovao ny vidin'ny zavatra rehetra any fa aza matahotra. Tena misaotra indrindra re a. Ary netana rehetra tao indrindra fa le fandriana. Le fandriana sy ny entana tena hoe ratsy aloha efa nidorana daholo e. Niaraka tamin'ireo sary nitojo. Fa izay mbola tsaratsara sy azo ampiasaina kosa dia nozaraina tamin'ny mpiaramonina tao ihany izany. Ay, mety izany ka. Ie, fa tiany tena tsy ampozinareo. Niona tamina lehilahy lehibe efa antitra be teo amin'ny trano tojo teo za.
dia niresaka izay. Raha ny tena marina dia nanadiady azy momba ny fiainany Tojo sy ny dadany sy ny fianakaviany mihitsy ahy zany e. Ay, mahaliana be kosa. Mpifanolobodirindrina amin'ny Tojo mihitsy mantsy io lahy antitra io e. Dia nanomboka ny fotoana ny vadiny Rasolo sy Zety ray aman-dreniny Tojo manko ry zareo nefa niara-mipetraka teo. Ady mivady lava hono ny ainan'ireo ray aman-dreniny Tojo ireo nandritra ny fotoana ny rahany mandra-pisaraka zareo zany, satria lasa Ramatoa Zety rehefa tsy naharitra tsony ny ady lava sy ny famonoana nataon'ny Rasolo dadany Tojo azy e. Tojo kosa tamin'izay tokony ho 13 taona eo angamba. Leo an'ny ady lava sy ny gidragidra nanomboka ny nahaterahanka hatramin'ny fotoana ny sarahan'ireo ray aman-dreniny mihitsy izy, ary dia nitarainany tamin'ny olona matetika izany. Ary isan'ny taraina ny ty lahy antitra efa lehibe tsy lavitra ny zareo ty zany. Tena mba enjana izany. Ie, raha dinihana dia toa le Rasolo dadany saro-piaro loatra ny tena fototry ny olana zareo. Nefa rehefa tonga amin'ny fotoana ny sarahan'izy roa dia nisafidiny tsy hitondra ny Tojo Ramatoa Zety fa najanony teo amin'ny Rasolo ray ny Tojo. Teo ny resy lahatra ny rehetra fa avy amin'ny Ramatoa Zety reny ny Tojo ny tena niavian'ny olana e. Dia le Ramatoa niara-ny gidragidra lava tao indray ve zany ny diso e? Ie, satria voapirofo fa nahampirafy an'ny Rasolo le Ramatoa Zety, ka io ny fototry ny olana zareo isan'andro tao zany. Tena nahoana ry dada to? Dia nanomboka teo dia ny dadany rery no nitaizany Tojo, ary mazava ho azy zany hoe ray nitaiza rery zany. Tena mampalahelo. Noho ny aretan'ny Tojo ny gidragidra rehetra hatramin'ny nahaterahany izay dia niraikitra tao an-tsainy sy ohatran'ny hoe zary lasa fiainana zany ny ady sy ny sisa e. Ka izay nampahatonga anazy nanana toetra foka sy maherisetra. Hany ka dia ohatran'ny hoe mila isan'andro mihitsy zany Tojo no mahafaty biby fiompy andrasany any an-tsaha any, ohatra hoe kisoa, ondry, satria kapohany sy analan'ny fonony sy ny adezerany zany le biby dia maty mihitsy avy eo e. Tena loza koa zany. Ny ankizy an-dalam-pitomboana moa mora mandray zavatra ka dia izay hitany sy iainany no ohatran'ny hoe heveriny hoe marina zany e. Rehefa nitombo taona teny Tojo dia reny biby fiompy nandrasan'ireny ihany koa no naolany sy nanalany filandratsiny koa, ka io ny toetra tena tsy afaka niala tao amin'ny tsony na tonga azy navitan'ireny abibiana be dia be ireny. Tena tsy mampino mihitsy zany. Ary dia izay foana zany ny aina ny mandra-pifindra ny nianatra taty Antsirabe. Tena loza mihitsy e. Dia toy izy ka? Ie, araka ny fitantaran'le rangaha antitra io ihany dia hoe rehefa tonga taty an-tanan-dehibe zany Tojo dia nianatra, dia niezaka ihany izy hanana fiainana vaovao sy tsara, saingy be dia be loatra ireo vehivavy niaraka taminy namitaka azy dia tesitra noho izany izy ka nanjary miverina indray ny filany ratsiny sy ny toetra ratsiny, ohatrany nataony tamin'ireo biby fiompy taloha tany ambanivohitra zany e. Aty andrenivohitra nefa tsy misy biby fiompy anaparan'ny filany ka hany ka tsy maintsy olona amin'izay no nampiarany an'izany. Ary dia nanomboka teo ny tantara ratsin'ny Tojo ka dia lasibatra hatramin'ny felana zanakay vavy tokana iny e. Loza zany marina. To te hanome tsy ny an'ny Tojo anefa tsy te hanome tsy ny azy koa. Ohatr'izany koa ireo ray aman-dreniny. Ary le Ramatoa Zety reny Tojo nanahoana rehefa nisaraka tamin'ny dadany Tojo e? Toa hoe nilamina sy niadana be hono izy sy le vadiny vaovao narahany any Antananarivo any e. Izy sy le Rasolo dadany Tojo ihany koa aza ange toa hoe niterena ny vady fotsiny satria bevoka le Ramatoa Zety e, bevoka ny Tojo zany. Dia ohatrany hoe fitiavana sy fanambadiana ny terena zany nendry zareo dia mety hoe izay ngamba no nahatonga le olana lava e. Ie, ny fitiavana zany zareo tsy kilalao a, indrindra ny tokantrano. Rehefa tsy fitiavana ny mamatotra azy dia tsy mety mihitsy e. Lesonao anao izay rehetra izay ry mialy a. Ianao mantsy tsy maintsy mbola hiditra amin'izany sehatra ny tokantrano izany ny aorianao e. Zany mihitsy. Marina izany ny tolala. Ohatra ary
inona zany zavatra midoboka be any ambany an'izany? Aleo hoe jereko. Natolotry ny malay misaraka groupe ho anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe valifatin'ny felana. Nosoratany Tovandriambololona. Novelon'ny Saloy, Miora, Lina, Mahenina, Lisy ary ny mpanoratra. Nandray feosina Totosa, Tovandriambololona. Studio ny Brod. Uno, fambolena sy fiompiana nanolotra ho anao teo. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.